faly indray zahay miarahaba antsika rehetra izay manaraka ny fandaharana miobi efa mahazatra anao foana moa zany ny fotoana toy izao dia eto amin'ny TV Plus Madagasikara mety be mihitsy ianao na ihany koa anatin'ny tambazotra ao manaraka anay dia tsy maninona mihitsy fa fifampizarana ny atao anatin'ny fandaharana miobi dia akasitrahanay feno avy amin'ny ekipa rehetra mihitsy izay fakasitrahanay izay no ny fanarahanao an'ity fandaharana ity fa ny olombelona isika dia ny fisaorana n'olombelona izay no atao eto fa ny fisaorana ngeza indrindra mihoatra lavitra ny takatry ny saina dia ho an'Andriamanitra irery ihany ary ho mari-pakasitrahana azy indrindra no antom-pisian'ity fanompom-pivavahana ity ahafahantsika manompo azy ahafahantsika miaino azy ary ahafahantsika ihany koa manokana fotoana ho azy ka dia andao anaraka an'izay fanompom-pivavahana izay. Ho aminareo ny ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Idera sy ankalazan'Andriamanitra isika amin'ny famakiantsika ny salamo fa 7:30 vakina amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Ideranao foko rehetra aho, eo anatrehan'ireo Andriamanitra no ankalazako anao. Ivavaka manandrify ny tempolinao masinao ka idera ny anaranao no famindramponao sy ny fahamarinanao. Fa efa nomenao voninahitra ny teninao ho ambony ny anaranao rehetra. Tamin'ny andro ny tarainako dia namaly ahy ianao. Nomenao fahasahianao ka nisy hery ny fanaiko. Jehovah, ideranao ny mpanjaka rehetra amin'ny tany fa andren-teny fivavanao izy eny. Ihirany amin'ny lalan'i Jehovah izy fa lehibe ny voninahitra Jehovah. Fa na dia avo aza Jehovah dia mijery ny ambany toetra ary ny mpiavonavina fantany eny lavitra eny. Na dia handeha eo amin'ny fahoriana zao dia hamelona ahy ianao. Haninditra ny tananao hanohitra ny fahatezeran'ny fahavaloko ianao ary hamonjy ahy ny tananao ankavanana. Jehovah no ahatanteraka ny amiko. Jehovah mandrakizay ny famindramponao. Aza mahafoy ny asa ny tananao. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay ry Tompo Andriamanitray noho ny amin'ity fotoana izay nomenao anay ity indray mba hiainonay ny teninao, ankasitrahanay ny anaranao
ary iombonanay fiainana ao aminao mandrakizay. Koa tario amin'ny herin'ny fanainao masina ry izahay fa amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Hovakiana amintsika ry zao ry havako ny soratra masina arak'izay hita ao amin'ny boky voalohany an'i Samuela voalohany toko 2 ny 2 voalohany hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary hana ny vavaka ka nanao hoe ny foko ravoravo amin'i Jehova, ny tandroko voasandratra amin'i Jehova, ny vavako misokatra amaly ny fahavaloko fa mifaly amin'ny famonjenao aho. Tsy misy masina tahaka an'i Jehova fa tsy misy afa-tsy anao ary tsy misy vatolampy tahaka an'Andriamanitsika. Aza dia mahery miteny avonavona ary ao ka tsy aleoko ny vavanareo ny firehariana fa Jehova no Andriamanitry ny fahalalana ary izy no mandanja ny asa. Tapaka ny tsipikan'ny olo-mahery ary izay mila horeraka dia sikinana hery. Mikarama mofo ny voky ary mianina kosa ny nona. Ny momba miteraka fito ary mihamalemy kosa ny maro anaka. Jehova no mahafaty sy mahavelona. Izy no mampidina ho any amin'ny fiaina tsy hita ary mampitsangana. Jehova no mampalahelo sy mampanan-karena. Izy no mampihetry sy mampisandratra. Izy no manangana ny malahelo afaka mivovoka ary manatatra ny mahantra hiala eo amin'ny zezika mba hampiara mitoetra azy eo amin'ny mpanapaka ka hampandova azy ny seza amboninahitra. Fa an Jehova ny andro ny tany ary izany no ametrahany izao tontolo izao. Ny tongotry ny olo-masiny dia tandremany fa ny ratsy fanahy kosa hampangininy any amin'ny maizina. Fa tsy amin'ny hery no andresen'ny olona. Ho torotoro izay miady amin'i Jehova, any an-danitra izy no ampikotrokorana hamely azy. Jehova hitsara ny vazantany ary izy hanome hery ny mpanjakany sy hanandratra ny tandroky ny voahosiny. Amen. Ho aminareo ny ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Raha mivavaka isika dia velom-panontaniana ny amin'ny hoe to tsy mivaly ihany ary izany vavako izany. Izaho ve no tsy ampy finoana sa Andriamanitra no tsy mihaino raha miatrika ady dia to tsy mety mandresy, to ny teo ihany no teo. Ity perikopa izay hitantsika ity ry havako dia vavaka fisaorana nataon'ny Hana izay manambara finoana mandresy ao aorian'ny fahoriana. Koa natao anao izay mety ao anatin'ny fisalasalana ary mamaly ny fanontaniana izay mety mby ao anatin'ny sainao izao toriteny izao. Iza moa Iana? Iana dia vehivavy momba. Elikana ny vadiny ary nampirafy azy io vadiny io. Penina ny anaran'ilay vehivavy anankiray izay ampirafesin'ny vadiny azy, ny dikany hoe Penina dia vatosoa. Ary niterahan'ilay vadiny Elikana i Penina. Iana dia momba sady voahesoheson'ilay rafiny. Natao tsinitsinina. Penina moa dia arak'izany anaran'izany vatosoa. Izany Hana izany ny dikany amin'ny teny Hebreo ry havako dia hoe ilay namindrana fo, izany hoe hatramin'ny mbola kely izy dia efa nomeny izany anarana izany. Namindrana fo nohenon'Andriamanitra. Eto ry havako dia karazana hira izay nataon'ny Hana taorian'ny naterahan'ny zanany dia Samuela izany. Rehefa tena nivavaka ka nitalota amin'Andriamanitra i Hana dia nihaino Andriamanitra. Koa hira fisaorana sy fanambarana indrindra ny amin'izany Andriamanitra izay nitokiny sy nivavahany izany
ity perikopa izay hitantsika ity. Ary izany revako ny sotoanantsika fahamarinana anankiroa. Ny voalohany dia izao hoe aza mitsahatra mankalaza an'Andriamanitra ianao. Aza mitsahatra mankalaza an'Andriamanitra ianao. Mankalaza an'Andriamanitra isana satria nazaza efa niantitra izy. Tsy niteraka ihany. Lay rafiny dia nanesineso azy, nanao azy ho tsinotsinona. Fa rehefa tena mivavaka tamin'ny fony izy dia namaly azy Andriamanitra dia nahalala azy Elikana dia nahazo zaza izy. Fa tsy vitany hoe izay ihany ny antony nanaovany vavaka. Fa ny antony nanaovany vavaka dia mifantsapany hoe tena hita n'ilay tanan'Andriamanitra ny asa teo amin'ny fiainany. Faly izy. Dia ambarany eto ny fahamasinan'Andriamanitra. Ambarany eto ny fahatokinan'Andriamanitra. Izany herin'Andriamanitra izany. Andriamanitra no azo kanteheranao izy. Andriamanitra no vato lampony finoko izy. Mamaly vavaka ny Andriamanitra saingy izao. Tsy amin'ny fotoananao fa amin'ny fotoanan'Andriamanitra. Jereo ny amin'ny Abrahama. Efa nampananteny izy hoe tahaka ny fasika ny isan'ny taranakao. Tahaka ny lanitra isan'ny kintana eny an-danitra. Fa eritrereto fa efa 100 taona latsaka anie. Vao nomeny ny tompo zanaka araka ny teny fikasana dia Isaka. I Abrahama. Jereo ihany koa. Izay rehetra hoe nahazo any Mosesy ohatra. Mosesy anika 400 taona tao Egipta no nitaizana azy. 400 taona tany anefitra izy rehefa avy eo rehefa nitsoaka satria namono olona. 400 taona indray izy nitondra ny zanak'Israely niala tao Egipta mba hitondra azy any amin'ny tany Kanana. 400 taona tany anefitra no niainany niaraka tamin'ny tompo teo ambany fitarian'Andriamanitra. Misy fotoana ny zavatra rehetra. Mosesy nefa ilay efa saika maty satria tamin'ny fotoana naterahan'i Mosesy eny dia hoe haringana avokoa ireo Hebreo rehetra. Lehilahy satria efa mihamaro ny Hebreo tamin'izany. Saingy navotan'Andriamanitra izy ary tao amin'ny zanaka vavin'ny Farao no nitaizana azy nandritra ny 400 taona. Betsaka ny zavatra izay mety heveranao hoe ahoana tokoa re mbola tsy mivaly ihany ny toy izao sy toy izao. Saingy manana ny fotoana ny Andriamanitra. Ny anjaranao dia mankalaza azy. Ny anjaranao dia manome voninahitra azy. Mijoro vavolombelona. Izany no anjaranao. Fa ny fahamarinana faharoa ry havako. Raha toizany ilay teo izany dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, amin'ny zavatra rehetra. Fahamarinana faharoa satria mahay manova ny zavatra rehetra izy. Mahay manova ny zavatra rehetra izy. Ohatran'ny hoe mampivadika ny glopy izany. Ilay tantarainy hana rehetrarehetra ato ry havako. Dia ny hoe ny ambony anie mety ho lasa ambany, ny ambany mety ho lasa ambony. Izay rehetra ao anatin'ny fahavokisana mbola honoana, noana mbola mety ho vokisana. Andriamanitra ihany, Jehovah ny mahafaty sy mahavelona. Izy no mampidina any amin'ny fiainantsika. Izy koa nefa no mampitsangana. Izy manangana ny malahelo. Afaka manandratra ny mahantra. Sy ny sisa araka ny ato. Izy zao momba nefa afaka niteraka. Izany hoe tsy kisendra zava-mitranga eo amin'ny fiainanao. Fa Andriamanitra miasa amin'ny fotoanany ireny rehetrarehetra ireny. Andriamanitra marina tsy miova. Mahay zavatra rehetra ireny rehetrarehetra ireny. Koa noho izany ry havako. Dia izao hoe aza kivy amin'izay zavatra rehetra iainanao. Aza kivy amin'ny vavaka izay asandratrao. Fa manam-pena mandrakariva. Ary aza mirehareha nefa rehefa mahazo fa aoka olon'ny fanetretena mandrakariva ianao. Ny angatahany tompo dia izao, mino ianao, mivavaka ianao, mananteny ianao, ary ao anatin'izany dia manana fo madio eo anatrehany. Noho izany ry havako dia izao, voalohany mankalazan'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Jesosy Kristy dia tsy nitsahatra nankalaza an'Andriamanitra. Vao maraina izy dia efa nivavaka
rehefa nanao ny asany ariva izy dia mbola lasa indray nakany tendrombohitra ary na dia teo amin'ny hazo fijaliana aza dia mbola niantsoantso ny anaran'Andriamanitra na dia tao anatin'ny fahoriana lalina aza dia mbola niankina tamin'Andriamanitra izy ary nametraka ny fanahiny, nametraka ny asa vitany teo anatrehan'Andriamanitra. Ianao ihany koa ry havako, omeo voninahitra ny Tompo amin'ny fotoanan'Andriamanitra omeny ianao izay atolony, fa raiso izay sahaza atolony ianao kosa ankehitriny dia mifalia sahy miteny hoe ianao ny anterako Tompo, matoky ianao aho, fa mahay ny zavatra rehetra izy ry havako ary hainy ny manangana ny maty raha marary ianao. Ataony ahoana ny tsy hanasitrana anao raha izay tokoa no atonga anao mba hijoro vavolombelona amin'ny asany. Raha manana olana ianao ataony ahoana ny tsy hanome vahaolana anao raha izay tokoa no atonga anao ho iraka mahatoky fa saingy manana ny fotoanan'izy. Dia izy anie ry havako no hanavao anao hanavao ny fiainanao minoa mivavah manantenahy fa miasa andro aman'alina ilay Andriamanitra izay ivavahantsika. Amen. Ivavaka isika. Tompo, mendrim-piterana ary mendrika ny fankalazana ianao. Koa mitian'io ity mametraka eo am-pelantananao ny fiainanay izahay mba ho fiainanao fanehoana ny voninahitra ao tokoa anie. Dia hita fifaliana izahay satria tsy mahafoy na mahasaraka anay mandrakariva ianao. Ary ianao mitompo ny teny farany ny amin'ny zavatra rehetra. Koa mino izahay, mivavaka izahay, manetry teny izahay ary manantena ilay tanana-pahasoavanao miasa eo amin'ny fiainanay. Koa jereo ary ny kamboty, ny mpitondra teny, ireo any amin'ny fonja, ny mpitory filazantsara rehetra, ireo miatrika olana, ireo rehetra ao anatin'ny fatorana mangeja amin'ny fahazaran-dratsy mba ho afahanao tokoa. Dia ho fiainam-baovao tokoa ny iainanay, iainan'ny firenena, iainan'izao tontolo izao satria manana anao Andriamanitra izay miasa 4 ora amin'ny 4 ora. Ka tanteraka tokoa ny sitraponao ety an-tany ka hatrany an-danitra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany, akambany amin'ny vavaka nampianarinao manao hoe rainay izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, hatao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay an'io izay ary nasahaza ho anay ary mamelà ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tanteraka aminareo ny ry havako ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy manao hoe ho tahiny ianao raha miditra
ary hotahiny ianao raha mivoaka. Atolotry ny tompo resy anoloanao ny fahavalonao, ka lalana iray no ivahany hanatona anao, fa lalana fito kosa no antsirany hiala eo anoloanao. Dia andidiny fitahinao aminao ane ny tompo amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataony tananao. Dia ataon'ny tompo manana mbiampy izay ahasoanao, ka ho voany ianao ny lanitra tranony fitehirizan-tsoa. Dia ataon'ny tompo lohany ianao fa tsy ho rambony, ary ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Tonga soa ato anatin'ny fotoana andraisantsika ny vatsim-panahy amin'ity anio ity. Arabaka teny mihitsy ilay izy hoe vatsy ho an'ny fanahintsika toy ny nofo aman-draza izay mila sakafo isan'andro mila hery dia toy izay ihany koa ny fiainam-panahintsika dia tsy lavitra mihitsy fa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra miainga tamin'ilay ohabolana toko 7 tany amin'ny fiandohan'ny fandaharana iny ihany no andraisana lesona amin'ity andro an'ity miaraka amin'ity mpanompo vavin'Andriamanitra anankiray ity. Ndao isika anaraka an'izay. Tahin'Andriamanitra daholy isika rehetra, Nenizo no miaraka antsika androany amin'ity fandarana mafinaritra be miobi eto amin'ny TV+. Itahianao ane Andriamanitra, hoy izy ny tsodrano androany hoe hotahina izay olona matoky an' Jehovah dia izay manana an' Jehovah ho tokony. Fa ho toy ny azo ambolenao amoron-drano izy izay mamaky eo anilan'ny rano mandeha, ka tsy atahotra na dia avy aza ny ainandro, sady ho maitso ny raviny ka tsy hanahy izy, na dia miantona azy ny andro fa tsy hitsahatra ny famohany. Dia ambarako fa ho marina aminao izay manaraka amin'izao maraina izao izany teny mahafinaritra izany. Fa alohan'ny hanombohantsika raha mety aminao dia andehantsika hanondrika ny lohantsika ho voninahitr'Andriamanitra hanaja azy amin'ny alalan'ny vavaka. Sa tsy izany ve? Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy dia mankasitraka anao izahay androany. Endre Andriamanitra, fahasoavana tokoa ny afaka mifampizara amin'izao fotoana mahafinaritra izao. Na aiza misy anay, na iza miaino, dia ambaranay fa manana zava-tsoa ho anay ianao, tsy mety ritra ny ao an-danitra ao, koa tondray ny vahoakanao androany, fa liana dia liana ny aminao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra foy izay ho zaraina antsika androany dia hoe tian'Andriamanitra sy ny olona. Mahafinaritra ilay tian'Andriamanitra mahafinaritra ilay mivavaka fa androany ny fampianarantsika dia miteny hoe sady tian'Andriamanitra isika no mila tian'ny olona ihany koa. Rehefa misy olona mivavaka amin'Andriamanitra dia tena hoe tsotra amin'ny indrindra ilay mitodika amin'Andriamanitra manokana. Fa rehefa tenenina izy hoe misy didy faharoa ihany koa dia tiavany namanao tahaka ny tenanao, dia eo vao misarotsaritra ilay izy. Satria nanana expérience tsika, nanana zavatra niainana isika, samy nanana ny ratrantsika isika. Ireny zavatra ireny anefa tena tafiditra mihitsy ao anatin'ny didin'Andriamanitra hoe izay tian'Andriamanitra dia mba tokony ho tian'ny olona ihany koa. Avay zara no ahafahantsika sady ho tian'Andriamanitra no tian'ny olona. Hoy izy ary ny bokin'ny Ohabolana fa 7:20 hoe amin'ny anaran'i Jesosy, anaka atolory ahy ny fonao. Izay tapany voalohany izay ihany no raisintsika androany. Anaka atolory ahy ny fonao, satria ao anatin'ny fo ny sekret rehetra. Manahoana ny etahan'ny fonao? Mila fantatritsika androany fa ny fontsika dia ohatran'ireny moterana fiara ireny. Ny mampatanjaka ny fiara tsy le endrika ivelany, tsy le bikabika jerena ety hoe tsara ny lokony na tsara ny karoseriany, fa le moterany mihitsy ny tena heriny. Nisy fotoana tena hoe nandeha tomobile avy any Toliara izay,
dia somary ratsy ny motera niakatra n'la fiakarana be amin'ny fianaratsoa iny fa tena doka setroka mainty be daholo ny zavatra rehetra tao ambadika tao sady ela zay vao tafakatra n'la fiakarana. Ao anatin'ny motera ny sekrean'ny fiara ary ao anatin'ny fo ny sekre atsika. Hozy izy Andriamanitra atolory amin'ny fonao. Manahoana ny etahan'ny fonao androany. Ny fotsika tsy hoe organe fotsiny ihany, tsy hoe le midobodoboka fotsiny ihany hoe zay fa midobodoboka be. Fa ao anatin'ny fotsika ao io no mampietsika atsika. Avy eo amin'ny fonao zao no mahatonga anao miaino an'androany. Ary avy ato amin'ny foko no mahatonga anao mbola tafajoro eto anatrehanareo androany sy ny olona mpikarakara rehetra amin'ity fandarana mahafinaritra ity. Ny fotsika no mahatonga atsika tsy mety vizana. Ny fotsika no mahatonga atsika tsy mety miabandona. Ny fotsika no mahatonga atsika tsy mety leo. Zay tompon'ny fon'ny olona anankiray no tompon'ny heriny, no tompon'ny fotoanany, no tompon'ny fitiavany, no tompon'ny fifoazany maraina ary ny tompon'ny fiareta-toriny ihany koa. Zany no mahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe omeo any fonao. Za te hiteny anao, raha te hanana fiainana mahomby ianao amin'izao fiainana izao, dia omeo an' Jesosy io fonao io. Ny fontsika amin'ny fotoana ny fontsika ao an'Andriamanitra dia izao, lasa fo feno fitiavana, lasa fo mahay mamendra fo, lasa fo mahay mamela heloka, lasa fo miantra, lasa tsika mihitsy le atao hoe tsy mety reraka fa mihazakazaka foana. Misy plasy ho an'ny olona rehetrarehetra ato. Fa raha vao hoe enao ny tompon'ny fonao, izany hoe lazaina amin'ny fomba hafa hoe ohatra hoe tia tena ianao ohatra, na vadinao ny tompon'ny fonao, na ny zanakao ny tompon'ny fonao, dia na izay olona tokony tafiditra raha tsy tafiditra. Ny zanakao raha lasa indraindray mety ho alanao raha ohatra ka ny vadinao ihany no tianao. Fa raha an' Jesosy ny fonao, dia na ny fahavalonao aza, hainao ny mity azy, hainao ny mivavaka ho azy. Avy ao anatin'ny fo ny fandreseko sy ny fandresenao. Avy ao anatin'ny fo ihany koa ny réussite, ny fahombiazana zany, sy ny mety hoe zavatra tsy mety rehetrarehetra. Ao amin'ny fo ny etaetantsika, ao amin'ny fo ny fomba fiainantsika. Misy karazan'olona tsy mitovy mihitsy, mety samy jereny ivelany tsika hoe mety hoe samy miasa ao amina birao iray ohatra, na samy mianatra ao amina sekoly iray ohatra. Fa ny sasany mety mazoto be, ny sasany tena mianatra, ny sasany tsy mianatra mihitsy. Ny sasany ohatra vao mifoha maraina dia mandeha mivavaka, ny sasany efa maraina vao mody ao an-trano. Reny zavatra rehetrarehetra reny dia hozy izy Andriamanitra hoe raha ao tsara ny fonao dia andresy ianao amin'izao fiainana izao. Ny afatr'Andriamanitra androany, omeo an' Jesosy ny fonao dia andresy indrindra ianao. Hafa mihitsy ny tantara raha tena hoe atolotra an'Andriamanitra ny fo. Nisy fiainana, nisy vanim-potoana teo amin'ny fiainako an'Andriamanitra hafa. Izay tsy olona zaiko hoe inona moa fa mety hoe ny fiainako ihany fa manao izay tiako atao Ny foko ohatra, hafa mihitsy ny motivationko tamin'izany. Tamin'izany efa taloha be izany. Tena hoe ahoana re amin'ny fotoana hafa ny tantarana azy. Fa rehefa tena nandray an'i Jesosy dia mifantoka amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Satria Jesosy ny tompon'ny fo. Lasa nijanona amin'ny fanontaniana. Satria mankony rehefa tsy milamina ny fontsika dia izao be dia be ilay fanontaniana. Ho ataoko ve ty? Ho vitaiko ve ty? Fa rehefa ao tsara ny fonao dia tsy mampaninona anao mihitsy miteny hoe payeko rangahy le prix ho vitaiko hatramin'ny farany ty. Reraka fa tsy miala, engagé amin'ny zavatra efa nekeko Hafa ny olona ao amin'Andriamanitra. Te hampahery anao androany. Hozy izy Jesosy hoe anaka atolory amin'ny fonao. Any amin'izay misy anao any, sao dia mbola misy zavatra hafa tompon'ny fonao. Sao dia olona, sao dia asa. Hitahiantsika ny Andriamanitra
andray zavatra ne ianao ao anatin'izany afatra foy de foy zany a de tena hoe resaoany amin'ny fonao any hoe jesosy eo midira ho tompotrano ato amin'ny fiainako ampandrosoko ianao a manomboka androany aoka ny sitraponao no tanteraka de samita in'Andriamanitra nenizo no niaraka tamintsika androany tamin'ity fandarana mafinaritra ity a isaorana ny tompona andraikitra eto amin'ny mioby da in'Andriamanitra miarabantsika rehetra tompoko tanora masiny taosy mivahiny eto amin'ny fandarana mioby dia manonina ny fiadanan'ny tompo amin'ny tokantrano tsirairay avy izay napetrano anay amin'izao fotoana izao manam-baovao zahay ary mety efa hitanao tamin'ny tambajotra tserasera mpifandraisana rehetra teny fa hanao concert live ngeza be zay indray zany ny tanora masiny taosy amin'ny alahady fahenina ny volana jolay ho avy izao ao Antsahamanitra io vavaka sy tsodrano zay no loahevitra nitondrana an'ity concert live tanora masiny taosy ity ary vavakantsika ho an'ny Madagasikara ho an'ny malagasy rehetra ary hanome tsodrano ihany koa tsika ho an'ireo tanora mpanala fanadinana baccalauréat satria dia andro na herinandro vitsivitsy aorian'io fotoana io ny baccalauréat dia toy ny hetsika nataon'ny tanora masiny taosy hatramin'izay dia tena ho matianina satria dia ho matianina ny ravaka ny lumière ny fanamafisam-peo na ny sonorisation ny sehatra ary ny vidim-pidirana dia na ny fandraisana anjara dia natao mirary ihany etsika no anana ny asan'Andriamanitra 5,000 ariary ny karatra tsotra 2,000 ariary ny famandretoerana ary 4,000 ariary ny VIP ny toerana ahitantsika an'izany karatra rehetra zany toy ny mahazatra ihany koa isan'andro zay dia miandry anao eo amin'ny librairie luterane Select Hotel Analakely manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 4 ora sasany arivo manomboka ny latsinainy ka hatramin'ny zoma ny sabotsy kosa dia tapakandro ihany eo ihany no ahitanao ny famandretoerana sy ny VIP fa ny karatra tsotra kosa dia hitanao amin'ireo toerana maro isan-karazany izay efa nampitaina ombenombeny toy ny radio RTF FLM Ambady Finaky ny tsenazina totobatona Taninarenina ny magasin module Beoririka eny amin'ny MJR service BNJ Taosy sy ny maro hafa dia manentana antsika zany fa tena hiavaka io fotoana io iverenako kely le resaka teo hoe ny réservation sy ny VIP dia misy plan ka zay no mahatonga anazy hoe eo amin'le toerana tokana teo ihany dia hiavaka io fotoana io satria tena fotoana anankiray amin'ny mazay hoe vavaka sy tsodrano azy zay dia tena hitondrantsika mbavaka ny fiainantsika tsirairay avy ary hanolotra surprise be dia be ho antsika tsirairay avy ihany koa zay ary anisan'izany tinga manitsio surprise fa inona sainay manokana amin'ny fotoana io dia nitarika fihetsokira izay tena hoe anafana ny fotoana dia makasitraka antsika rehetra tompoko any Antsahamanitra no miona amin'ny alahady fahenina ny volana jolay manomboka amin'ny ora tolakandro ivoa amin'ny 1 ora sasany ny vavahady mandray vahiny ny fandaharantsika amin'ity anio ity pasteur Ianitra avy ao amin'ny FJKM Kianja Malaza vaovao no tonga eto amintsika indray dia miarabanao tonga sondray ato anatin'ny fandaharana miarabanao fenoery dia miaraba ny mpanaraka ny fandarana mioby rehetra misy ny fotoana lavalava ato izay misy antony manokana moa mahatonga izay fanamariana ao anatin'izay fotoana lavalava izay rahoviana ilay fotoana dia inona no anton'izay ao anatin'ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny amin'ny 10 taona ny fiara-miasa ny mpitandrina sy ny fiangonana ny FJKM Kianja Malaza vaovao ka programa anankiray ohatrehana indray zany ao anatin'ny volana jolay iray manontolo anao andro mpankalazana ao anatin'izay hoe andro mpankalazana mandritry ny iray volana mety hoe mahery kely eo inona ny afaka fantarina amin'ny ambangovangony ve hoe inona ny zavatra hitranga manaona ny fandaharam-potoana ao anatin'izay ny alahady 9 jolay dia andro mpankalazana iombona ny vita batisa rehetra anasana ny vita batisa rehetra na ny any am-pelezana na ny eo an-tanàna
ary isy hetsika manokana zany ho an'izay natao batisa tao anatin'izay 10 taona ny arahany azy zay. Ny 20 jolay kosa dia hiatsona ny vita mariazy rehetra ka na ny any am-pelezana na ny eo an-tanàna ihany koa dia isy hetsika manokana ho an'izay natao mariazy tao amin'ny fitandremana tao anatin'izay 10 taona izay. Ary ny 17 jolay hiatsona ny mpandray fanasany tompo rehetra dia misy hetsika manokana koa ho an'izay natokana ho mpandray tao anatin'izay 10 taona izay dia ifampilaza ny andiany isa-taona satria arakarak'izay koa ny ahafahana manao ilay hetsika manokana. Dia ny amarana anazy noho ny fandaminana dia any mitapatapaky ny volana ho misy alahady anankiray hiatsona ny be sy ny maro ho an'izay rehetra natsiaro fahasoavana ny men'Andriamanitra azy tao anatin'izay 10 taona ny arahany azy izay. Mety nisy nangata-bavaka satria tsy salama nangataka asa tamin'ny tompo hoe mba hito am-bavaka, tokantrano, taranaka, fananana avy amin'Andriamanitra daholo ireny. Dia isy alahady iray zany mitapaky ny volana aogositra hiantsona ny be sy ny maro ho amin'izay. Mazava tsara pastor. Marananao azy hitondra ny teny fanentanana ianao sady ampiatsy hoe ao anatin'ireo alahady maromaro eo zany amin'ny firy foana ny fiangonana ny miditra ahafahan'ny olona miomana. Eny tompoko amin'ireo alahady rehetra ireo dia amin'ny 7 ora sasany fanombohan'ny fitaovam-pivavahana. Ny fanentanana dia ifampilazintsika. Misy ten'Andriamanitra manao hoe inona no havalika an'i Jehovah no nisoa nataony tamiko. Tsika rehetra no samy hamaly satria samy mahafantatra izay nataony Jehovah tamintsika. Dia araky ny sokajy misy antsika no hatongavana amin'ireo fotoana rehetra ireo. Ary izao mba fanentanako etỳ am-pamaranana hoe manaova manjamanja daholo, manaova tsara tarehy daholo voninahitr'Andriamanitsika satria tsara ny tompontsika. Androm-pankalazana ireo dia miomana amin'izay mety tsy ampoizina ao anatin'ny fanamariana manokana kanefa zavatra finaritra. Isy rakim-pisaorana ataontsika, isy fanomezana ho zaraina amintsika hiara iteran'ny tompo isika. Eny ary. Isaorantsika be dia be pastor Antra avy amin'ny FJKM Mankanja Malaza vaovao nitondra ny fanentanana mahakasika an'izay alahady maromaro ao anatin'izay hoe androm-pankalazana izay manomboka amin'ny 9 volana jolay izay fotoana izay fa nyteneniny teo dia any amin'ny tapaky ny volana hoany vao mifarana dia mino sy mananteny izay fa be dia be nareo no amaly ny antso ao anatin'izay andray vahiny hafandray isika. Vahintsika manaraka amin'ity anio ity dia mpitandrina avy ao amin'ny FJKM Soalandy fanantenana pasteur Azo Arso dia miaraba anao tonga soa atao anatin'ny fandaharana. Miaraba feno hery dia miaraba ny mpanaraka ny fandaharana, miaraba ny teknisiana manona fiadanana Jesoa Kristy tompo ho amintsika rehetra. Ie. Ny alahady voalohany amin'ny volana jolay ho avy izao dia fotoana lehibe sy miavaka ao amin'ny fiangonana izay misy anao inona izay fandaharam-potoana izay mba ahafahany tsirairay miomana sahady tenyizao. Eny tompoko, tena fotoana lehibe tokoa ny fitandremana Soalandy fanantenana amin'ny alahady volana jolay ho avy izao satria voalohany indrindra dia ionana ny mpitandrina vaovao, ionan'ny fiangonana manontolo sy ny zanakam-pielezana amin'ny mpitandrina vaovao dia anatanteraka voka-dehibe ihany koa isika hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra izay tsy hafa fa tena Kristy ety an-tany. Ary izany indrindra no antom-pahatongavana eto feno hery anasa fifaliana ho an'ny mpitandrina mianakavy ny fiangonana manontolo ny manasa antsika rehetra zanak'Andriamanitra na ny any an-tanindrazana na ny any am-pelezana ho tonga any an-tanindrazana hanome voninahitra an'Andriamanitra isika satria ny Andriamanitsika dia loharano ny fitahiana dia izay nomeny antsika no anasana antsika hanomezantsika voninahitra azy ho fampandrosoana ny fiangonana. Ie. Raha fiteniko izy teo dia voka-dehibe no toto-saina ny fahinany volana jolay ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora sasany moa izany ny fandaharam-potoana dia efa voalazan'ny pastor daholo ny fiantsoana rehetrarehetra ao anatin'izay fa raha mbola misy ny zavatra mbola tokony hampahafantarana ny maro sady hanentana ihany ianao dia fotoana indrindra izao. Saotra indrindra tompoko
arak'izany a dia miantso antsika taranaky ny fiangonana rehetra indrindra atsika zanak'ampelezana isika izay efa any an-tanàna na ny eto an-tanindrazana na ny any ivelany andray anjara ny amin'izany voka-dehibe izany miditra amin'ny sivira sasany ny fampampiavahana dia izy varotra isan-karazany dia araka ny fanao fiainan'ny fiangonana dia isy ireo lavatom-bokatra dia any an-tanana atsika rehetra samy ho tonga ho voninahitran'Andriamanitra. Ie sorantsika be dia be pastor Zoarso avy eo amin'ny efitrika Masoalady fanantenana ny vahiny tato anatin'ny fandaharana dia mino sy manantena izay fa betsaka no amaly ny antso ao anatin'izay voka-dehibe ny fahenina ny volana Jolay ho avy izao izay eny amin'ny efitrika Masoalady fanantenana mazava ho azy. Andray vahiny afandray isika. Eto kosa indray isika dia miaraka amin'ny zoky oly Andrea Noël izay ao anatin'ny mpikarakara moa izany ny Global Day of Prayer na ny androm-bavaka maneran-tany androm-bavaka ho an'ny firenena dia miarabanao aloha tonga ato anatin'ny fandaharana. Miarabanao fenoery miaraba ny teknisiana rehetra dia miaraba ny mpanaraka ny fandarana miobi rehetra. Izy ity efa hetsika fatao foana izy tataona ary mariako dia ny ety am-piandohana fa tsy anaram-piangonana manokana ny mitondrana azy ity fa tena hoe hetsika goavana ho an'ny kristianina rehetra mihitsy manerana ny Madagasikara. Dia manahoana indray ny fandaminana ny amin'ity taona 2024 ity raha tsy diso ny fitadidiako misy an'ilay hoe folo androm-bavaka nanomboka hoviana izay dia tapitra hoviana dia manahoana indray ny toy ny fandaharam-potoana. Eny tompoko araka nambaran'ny zoky fenoery teo zany izy dia hetsika ho an'ny kristianina rehetra fa ny fikambanany mpiara-mamaky ny baiboly sy ny fikambanana mampely baiboly malagasy no mandrindra izany hoe mandrindra ny fiangonana velona rehetra fiangonana kristianina hiara-mientina amin'izao hetsika izao. Manomboka amin'ny folo androm-bavaka ilay izy ny folo androm-bavaka dia natao alohan'ilay ivony izany hoe ilay androm-bavaka ho an'ny firenena. Efa nanomboka tamin'ny 20 jona teo izany ny folo androm-bavaka dia mifarana ny 4 Jolay. Dia misy boky kely avoaka azontsika raisina eny amin'ny fikambanany mpiara-mamaky ny baiboly eny Antaninarenina. Iny boky kely izany misy ny antom-bavaka isan'andro iombonana iarahana mitondra isan'andro mandra-pahatonga n'ilay androm-bavaka ho an'ny firenena. Dia ny androm-bavaka ho an'ny firenena amin'ity taona ity zany dia ny 5 Jolay 2024 izao. Atombontsika amin'ny alalan'ny diabe ho an'ny Kristy araka ny fanao isaorana sika rehetra izay tena mafana fo tamin'izany hetsika izany andao fa andeha indray sika anao diabe ho an'ny Kristy amakivaky ny tanànana Antananarivo. Ny mpandeha tongotra miainga ao amin'ny lycée moderne Ampefilo amin'ny 10 ora. Ny mpandeha fiara sy moto miainga ao amin'ny parking ny Stade Maki amin'ny 7 ora izany hoe amin'ny 7 ora tsika mandamina manaingo ny fiaratsika tafainga koa tsika amin'ny 10 rehefa aveo. Izay ny diabe ho an'ny Kristy. Mizotra makany amin'ny kianja amin'ny Tafimamasina sika dia tonga amin'ny kianja amin'ny Tafimamasina sika dia tonga dia miditra amin'ilay hoe androm-bavaka ho an'ny firenena. Io zany ireo kristianina rehetra nanao diabe dia irona ho ao dia iombom-bavaka tsika ivavaka ho an'ny Madagasikara. Tongava soa tompoko. Eny tompoko mazava tsara izay fanentanana izay fanamafisana avy amin'ny zokoly misy loha hevitra izay foana raisina amin'izy ity taona dia manahoana kosa ny amin'ity taona ity dia fanentanana moa zany fiantsoana satria natao an'ny rehetra izy ity. Amin'ity taona ity zany ny loha hevitra ny raisintsika dia ny hoe Kristy teny fiainana. Teny fiainana ho antsika malagasy. Fandraika indrindra amin'ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny nivoahan'ny baiboly malagasy. Baiboly tamin'ny teny malagasy voalohany 70 taona lasa zao. Dia mifandraika amin'izay ilay hoe Kristy teny fiainana. Manentana antsika tompoko iombona ao anatin'izany hetsika izany. Ny fijoroana ho vavolombelona eo anivon'ny firenena no ataontsika amin'ny alalan'ny diabe ho an'ny Kristy. Ny fiombonam-bavaka ho an'ny firenena koa dia zava-dehibe tokony ataontsika kristianina. Noho izany izao ataontsika izao dia asa masina ho an'ny firenentsika mba hahatonga ny Madagasikara
hisandratra hahatonga ny Madagasikara ho sitrana amin'ny aretina misy rehetra dia iombom-bavaka isika hijoro vavolombelona isika ho an'izao firenena malalantsika izao. Tongava soa tompoko entano ny namana, ny sakaiza, ny havana rehefa kristiany ianao dia tongava fa hiaraka hifandraitana antsika ary rodorodo anome voninahitra n'Andriamanitra. Eny ary saorantsika be dia be zoky Oulendré Noël tao anatin'izay faretanana izay ohatrany misy teny ditsoatra masina kely faneva ao anatin'izay ngamba hoentinao ihany angamba. Tia ny teny fanevantsika zany araka ny jauna voalohany toko voalohany andininy voalohany dia misy tapany kely eo amin'ny andininy fahatelo. Izay hatramin'ny voalohany dia izay efa renay, izay efa hitany masonay, izay efa nojerenay sady efa notsapainy tananay dia ny amin'ny teny fiainana. Izany no ambaranay aminareo. Tsy izany tompoko fa Kristy, Jesosy Kristy ilay tompontsika. Ndao tompoko hiara entana isika. Eny ary dia ny sabotsy 5 volana jolay izay fotoan-dehibe anatanterahana ny diabe sy ny ivo ny androm-bavaka izay fa ny folo androm-bavaka moa dia efa ao anatiny sika izao aza misalasala maka ilay boky kely taridalana misy ny sujet de prière rehetra ao anatin'izay hoe androm-bavaka maneran-tany izay dia tohizantsika hatrany ny fandaharana. Dia mitohy ny fandaharantsika tafiditra tao anatin'ny fotoana izay anomezana sehatra manokana ny fijoroana vavolombelona na kristianina moa zany ny atao anatin'ny ity zanam-pandaharana ity. Dia be dia be ny tanora amin'izao fotoana izao ary tena nteninay mihitsy hoe mba hiroso hatrany ao anatin'izay hoe fanompona an'Andriamanitra izany. Ary ny fijoroana vavolombelona toy izao dia mampirisika ny tanora sasany, ny olon-dehibe sasany, ny tsirairay avy ihany koa anandrana sy lona tanteraka ary fikitra tanteraka an'izany miaraka amin'Andriamanitra izany. Ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika mety hoe amavantsika indraindray kanefa vavolombelona fahatsaran'Andriamanitra avokoa ny zavatra misy rehetra eo amin'ny fiainantsika dia aza misalasala mizara azy ireny amin'ny manodidina anao. Andao anaraka an'ity témoignage anankiray ity. Fijoroana vavolombelona fahatelo. Tsy moa zany voaingana ity zavatra ity, voaingana. Toy ny nahitako hoe tena misy ka io Andriamanitra io, tena misy io Andriamanitra io tovovavy izy zay tovovavy accidenté tamin'ny 14 février teo, 14 février le zavatra nitranga tamin'ity février tamin'ity taona 2025 ity, tamin'ity 2024. Dia accidenté io vehivavy io, zany hoe tamin'ny Saint-Valentin ny tsika moa maha-olombelona moa de hoe Saint-Valentin de fety mifankatia dia na olona mbola tsy vita ninina ara dia lasa manaonao foana satria Saint-Valentin de falifaly dia ohatran'izay tsy omeko tsiny satria izay le efa fanatotoloana tao an-dohantsika zany efa hoe zay zany de c'est normal pour tous, c'est pas un problème. Dia niantso ana le vehivavy ranabavy moa azafady ranabavy zay izy mpandalo ao amin'ny cellule ao dia niantso ana izy dia miteny izy hoe accidenté ny cousinako dia naseho any ana eo ny sarony dia tena hoe raparapa be mihitsy ny vatan'io olona io satria nianjera tamin'ny moto dia ny lohan'io olona io bontsina be. Azafady tsy hoe mampitovy an'le olona amin'le créature izay ho tononoko eto fa hitanao le aloha tsy ataoko hoe hanonana manjary ratsy be fa mibontsina be ny lohan'le olona tena hoe mibontsina be ohatran'izao satria zany tsy nanao kasika zany le ranabavy dia mibontsina be ny lohany dia zasy pasteur namako izay moa niaraka anakany andro alahady le izy zay zany ny manompo am-piangonana manompo dia niteneniko izy hoe izy moa pasteur namana zay pasteur Mirado ny anarany miarabanao pasteur Mirado raha manaraka an'izao fandaharana izao tena olon'Andriamanitra pasteur Mirado sanatria raha manao publicité fa zavatra marina ny teneniko anao namana izy dia niresaka izay
pasteur Milado mba ndao atsika sy ianao hiaraka de hoaiza ozy izy de ndao fa misy zavatra ho atao misy zavatra atao de teneno analy ozy izy de rehefa aveo to de niteneko anazy hoe accidenté misy olona accidenté ary de ndao atsika sy ianao any fa tsy maintsy mitondra anao fa tsy vita kreriny any zany hoe misy inona tiako tenenao misy zavatra mila iarahanao amin'olona koa manao an'io fa tsy tanteraka anao rery zany io iny fa fanazavana fotsiny nandeha zahay miveloma de lasa zahay nandeha tao HGR tao de lasa zahay to de nandeha tao amin'ny urgence de nifanao fotoana tam'le olona fa aiza le olona de to de lasa mandeha lasa any am'le misy an'le marary tonga tao zahay mandalo ao morgue mamofona be ozy izy Jesosy eo iverina fa tsy vitako aty sady ny lohako koa vao niditra tao de ohatran'izany te mikorotana ny saiko mipatinina de nandeha foana de tonga tao am'le olona am'zay de rehefa tonga tao de izy calme be zay tonga tao calme be izy de izy moa tena hoe calme be izy de izy ohatran'ny somary mibontsina be koa teto amin'ny masony raha fitadidiko anazy tamin'ny février manko le izy de tsy de tena tadidiko intsony de nivonto be ny mombamomba anazy amin'ny tarehany iny moa zany indrindrandrindrany fa ny aty mba mararatra kely voakasoka sy ny tariny de ozy mantsy an'le de le pasteur to de niteny anahy hoe ametrao tanana izy de nametrahako tanana de izy koa moa nametra tanana de ny samy nametra tanana teo zahay de nivavaka de rehefa mivavaka zay de tsy nahazo aina izy kay zany ty zavatra nahazo anazy ty namako de ataky ny satana zany hoe oui peut-être atsika zanak'olombelona mieritreritra hoe Saint-Valentin zany c'est quelque chose de joli et tout oui tsy mandiso an'izay za fa hitanao satana de mahita issue foana hidirina eo amin'ny fiainanao de tamin'ny alalan'iny Saint-Valentin iny nidiran'le satana teo amin'ny fiainan'le ranabavy de to de vitan'ny satana mihitsy moa ny tanjon'ny satana tamin'io olona io zany am'le marary io de to de hoe amono anazy mihitsy teny hoe mamono de vita momba anazy zay fa tsy vitany satria mbola misy mission an'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'io vehivavy io zay tena nisahako an'Andriamanitra de nametra tanana tsy mahazo aina izy de vita moa ny asanay teo amin'le olona de nitetezinay le olona tao anatin'le chambre tao satria nisy marary koa teo akaiky misy marary be da be ary tena ka grave daholo reo zazakely maratra sepitra ramatoa accidenté sy ny tariny de nandeha zahay rehefa vita ny asanay de laza zahay nikity an'ny HGR zay nandeha de afaka fotoana vitsivitsy ozy izy de teny anahy le cousine satria cousine an'le mpiara mivavaka taminy atao amin'ny cellule zany le olona narary io de niantso anahy zany le ranabavy eo amin'ny cellule hoe sitrana izy nefa raha ny fahitanareo anazy de tena hoe tsisy azo atao satria tena hoe vita angamba momba an'ity vehivavy ity fa zay tsy miteny akory hoe zay no nanasitrana an'le olona tsy izay fa Jesosy Kristy nanasitrana anazy izahay rehefa mametra tanan'olona de Jesosy Kristy tompoko ny tonononay na tsy anarana hafa de tellement ina no tiako tenena aminareo na de efa ambivotra raha ny ianao efa tady ho alain'ny satana mihitsy ny fiainanao fa teneniko anao fa Jesosy Kristy tena tompon'io fiainanao io tena marina zany zavatra teneniko anao zany tsy satana ny tompon'ny fiainanao ny azon'ny satana atao de ny manao ratsy anao ihany zay ihany satria izy tsy mahazo alalana manao tsara tsony azonao ve fa Jesosy Kristy kosa nefa de manao ny tsara foana ka na misy zavatra ataontsika hoe tsy de mety araky ny lohanao raha ny zavatra mitranganao an'io
de aza miteny hoe Jesosy ô ino ty zavatra mitranga amina ty, inona indray ty zavatra alefanao ty, fitsapana indray ve ty zavatra alefanao ty. Tsy hoe mitsapanao izy akory, eny ataontsika hoe mitsapa izy fa tadidio fa Satana ihany ny afaka manao zavatra ratsy eo amin'ny fiainanao. Fa indraindray koa nefa aza de diso miblame an'i Satana fa indraindray io zavatra ataonao io de efa tsy Satana intsony fa efa ianao mihitsy ny nanao an'io de ahitany Satana isy io amin'izay ilay izy avy eo satria nahazo plasiny izy ka nahazo aina tao amin'ilay toerana izy. Mahakasika an'ilay accidenté teo, na marary ianao, raha misy marary ny havanao ny ataoko hoe proche anao na misy olona ankoatran'izay fantatrao hoe marary de dana-paherezy le olona de teneny izy hoe manana finoana hoe satria ny finoana ary namako de miconte be. Témoignage farany ary tena farany nahitako an'i Jesosy Kristy, tena hoe nahitako anazy amin'izay. Rehefa nifankahita tamin'i Jesosy de tsy hoe hitako mivantana eo izy hoe io Jesosy, tsy izay le tiako tenenina fa tsapako hoe zany izy zany fa miditra eo amin'ny fiainako. Alohan'ny nananganana ny membre jeunesse nay de nivavaka indray alina izay de teren'ny fanahy amorona an'ilay fikambanana de izy ataoko fohifohy satria izay ny tena hoe rencontrako tsara indrindra tamin'i Jesosy Kristy. Tsy resaka prospérité ny onako tamin'i Jesosy, tsy resaka vola rena tsy zany ny onako tamin'i Jesosy, fa ny nahitako namana be da be izay mbola miresaka amiko manomboka mandraky ny androany. Eny mety misy hoe tsy miresaka be hoe foana izay fa izay de miaraka mivavaka mipasser moment ensemble. Izany hoe iverina tany amin'ny aleako tamin'ny voalohany nidiran'ny Satana voalohany teo amin'ny fiainako de namandratsy, fa rehefa aty amin'ny farany eny de mbola sy tonga amin'ny farany amin'ny fiainako ary fa ataontsika hoe mbola en cours de namana ny namotika anahy de namana koa nefa nanamboatra anahy. Izay ny témoignage-ko antsika androany, izany hoe fidio ny namanao satria ny namana de soit mitondra anao any akady, soit mitondra anao any amin'ny zavatra araky ny sitrapon'Andriamanitra sy ny mahasoa anao. Izay ry namako ny témoignage-ko androany tena hoe isaorako an'Andriamanitra de raina Jesosy de misaotra anao ny aino de azadino ny mivavaka satria important be. De raha ohatra ny hoe liana amin'ny hiditra ao aminay ianao de mandefasa afatra miafina ao amin'ny page Team of Jesus ny photo de profil amin'ilay izy moa la croix de misy lamban'i Jesosy zay somary violet zay le izy de zay de manasa anao hiaraka hivavaka aminay de courage daholo fa tsy maintsy mandresitsika tahiny Jesosy ianao. Izay ny fandaharantsika tamin'ity anio ity ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ny dera sy ny laza ary ny fisaorana ihany koa dia ho antsika rehetra izay niaraka taminay hatramin'ny farany, ho an'ny ekipa teknika rehetra, ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra izay nifanolotanana tato anatin'ny fandaharana mioby. Ho averina ho vakiana aminao ny ohabolana toko 7/20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe anaka aoka toky ihany fonao ary aoka ny masonao hifaly amin'ny sorodalako. Amen. Dia isan'andro andao atoky an'Andriamanitra misimisy kokoa. Aza mivoaka ny trano mihitsy raha tsy mivavaka, raha tsy mangataka ny fitarihan'ny fanahy masina, raha tsy mandray tenin'Andriamanitra mba ho vatsy ho an'ny fanahintsika, hery ho antsika fa antsika miatrika ny tontolo androm-piainantsika. Dia tsarovy araka ny tenin'Andriamanitra hoe mivahafa mandrakariva ka aza mitsahatra na ianao miresaka aminy ohatra ny miresaka aman'olona ary dia fa vavaka no anaran'izay. Dia mankahera antsika tsirairay avy amin'ny zavatra rehetra izay atrehantsika, manome fotoananao ihany koa amin'ny manaraka indray atao anatin'ny fandaharana mioby hatrany tahiny Jesosy daholo.